Amin'ny alakamisy ho avy izao faina amin'ny roapolo ny volana May ka hatramin'ny fahasivy amin'ny roapolo ny volana May alahady fête des mères no tanterahana eto amin'ny stade Barea Mahamasina ny Grande Braderie de Madagascar. Raha toa ka tamin'ny roa taona lasa no nisiany farany dia miverina indray eto amin'ny sehatra mivarotra ary manasa antsika rehetra izay maniry azo an'ilay fihenam-bidy 500 isan-jatony amin'ny entana rehetrarehetra izay hoentin'ny mpandray anjara eto amin'ny Grande Braderie de Madagascar ho avy maro mandritry ny 4 andro navarotra io. Mihoatra ny 500 amin'ny zato ny mpandray anjara ny Grande Braderie de Madagascar. Dia manantena aloha izay fa ho tonga maro ny mpitsidika sy mipetsena ary azo fafampo satria anara-maso izay na amin'ny lafiny kalitaona eo amin'ny lafiny vidin'entana izay ampihariny ireo mpandray anjara ireo. Heverinay fa anatin'izao fiakarany vidim-piainana izao dia tena ilaina ary tokony hapetraka ny fomba rehetrarehetra mba ahafahan'ny tokantrano malagasy metsena mba mahazo izay iriny ary indrindra koa manampy ny mpandraharaha mba hivarotra anatin'ny fotoana fohy ny entana izay misy eo aminy ahafahany mikonovana indray ny stokiny.